Manabanao indray havana tafaraka aminay amin'izao alahady mandraina izao atinoana eo anao tsirairay avy ihany koa ny fiadanan'ny tompo. Ity alahady ity moa dia alahady natokana FIBFJK hitondrana-bavaka ny komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina eo anivon'ny FIBFJK. Asaina ianao hiara-iombona aminay ao anatin'ity fampifanana ity. Alahady fa 4 ny volana Novambra taona 4 alahady izay natokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitrotronam-bavaka ny komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina izay manamarika ny 20 taona ny jorony eto amin'ny fiainan'ny fiangonana. Misaotra an'Andriamanitra tsika ariavana malala noho ny amin'izao fotoana izay ahafahantsika miombona amin'ny fanompoam-pivavahana izao. Ampitomboina ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hitsangana isika hiaraka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiarahana mamaky ny salamo 70 salamo 70 rehefa zany dia ho iraitsika ny hira 320 ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Mipetraka ny fiangonana rehefa vita ny vavaka fiderana sy fisaorana. Iarahantsika mamaky ary zao ny salamo 70. Tao amin'ny lalina ny antsoko anao Jehovah, Tompo enoy ny feoko, aoka ny sofinao ieny tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinikelika ianao Jehovah, iza no atalanjo. Fa eo aminao no misy famelan-keloka mba hatahorana anao. Ny andry an Jehovah aho, eny ny andry azy ny fanahiko, ary ny teniny nanantenako. Ny fanahiko miandro ny Tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena ny Jehovah ry Israely, fa eo amin'ny Jehovah no misy famondrampo sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Andriamanitra ray sanaka ary fanahymasino, Jesosy Kristy lohan'ny fiangonano, mankalaza manome voninahitra, midera sy mitsoka anao izahay. Misaotra anao noho ny amin'ity alahady ity, izay mahafanay miara-miombom-bavaka eto indray ankehitriny. Misaotra noho ny amin'ny hafanay mitrotro am-bavaka
ny komity-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina eto anivony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra noho ny amin'ny asa mpamonjena izay ataonao amin'ny vahoakanao, amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny alalan'ny asa fitsaboana, amin'ny alalan'ny asa fiahiana samihafa izay anehoana fa Andriamanitra be famondram-po sy famelan-keloka ianao, manafaka anay amin'ny fahorinay sy ny aretinay ianao. Tompo, izao fotoana iombonanay vavaka eto izao, dia aoka tsapanay tokoa fa eto anivonay ianao, manatrika ity fotoana ity ianao, ary ny fananao masina kosa ho aminay tsirairay avy, ka ho fotoana feno fitahiana ho anay rehetra manjoy sy manaraka izao fandarana izao ane, izao fiombonam-bavaka izao, ka andraisanay ery sy aina vaovao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana malala. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Ka enoy amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany ho tanterahantsika manao hoe: izao ny lazain'i Jehova, aoka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny hareny. Mandrenesa ry lanitra ary mihaino ry tany, fa Jehova no miteny hoe: efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho, kanjo niodina tamiko ireo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Riavana malala manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nampitainy tamin'ny fiangonana, omeny Tompo fotoana isika andiniantsika izany ka hiantorantsika eo amin'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny fifonana sy fangatahana famelan-keloka. Aoka hiaraka amin'izao vavaka izao isika riavako. Tompo, tsisy miafina eo anatrehanao ny fiainanay. Hitanao ary atrehanao isan'andro ny fanompon'ny fiangonana, ary manatrika koa ianao ny fiarahamonina manontolo. Misaotra noho ny amin'ny teninao mampafantatra anay ny sitraponao. Fotoana ny fanetreteny zao, fotoana ny amin'ny fitodiana ao aminao Jesosy Kristy ilay tena fitiavana izao. Fotoana iantsonao anay ho afaka amin'ny endriky ny fireharehana ivelan'ny rehetra, fa hitondra anay kosa ho amin'ny fiombonam-piainana aminao. Fotoana andinianay tena, ndreo lasa lavitra izay niodina taminao, ka voafatotry ny fahotana sy ny fitondran-tena adala tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Voafatotry ny ara-nofo ka tsy manome lanja ny ara-panahy, any ka mianaka sy mahazo vahana ireo aretina tsy ahita-panafana mpahazo ny nofo sy ny zanak'olombelona, valanaretina VIH sida, ireo valanaretina samihafa zay nahazo izao tontolo izao mihitsy aza tao anatin'ny taona vitsy monja. Ifonanay aminao Tompo, so ny fiodinanay no mahatonga ny fanaparana ratsy eo amin'ny fiainan'ny firenenay sy ny fiainanay tsirairay avy. Mangataka aminao zay Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay,
omeo anay ny fanafeny fanetretena ka hanome lanja ny asa-pamonjena vitanao teo amin'ny azo fijaliana izay nandatsahanao na rahanao sy nanoloranao ny tenanao ho pirofo-pitiavana anay. Afao amin'ny aretina mpahazo rehetra izahay, na ny ara-nofo na ny ara-panahy, indrindra fa ireo izay tsy takatry ny sain'olombelona mandraka ankehitriny, ny fanasitrana anazy. Hainao ny zavatra rehetra, afaka manova ny fovatonay ho fonofo ianao, ko ny fahefanao tompo sy mpamonjy eo tovy aminay. Avy manantona anao, mifona aminao zahay. Mamelany elokay, mamindrafo aminay. Amen. Ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy hoe tany lavitra no nisy ehony Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao. Koa ho anao izay nibebaka marina tokoa, mitsangana, raiso ny teny famelan-kelo ka atolotry ny tompo ho anao, manao hoe mositrako akory va ny fahafatesana ratsy fanahy ho Jehova tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany, dia ambara fa voavela ny elokareo noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, midera azy manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Ny mpanota voavela eloka ary avako dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka ny farinekempinoana laharana fahatelo no andeha rahantsika manonona anambarantsika ny finoantsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy.
mino an jesosy kristy zanany lahy tokana tompontsika aho tonga izy hitady tsy hamonjy ny very izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay mino ny fanahy masinao izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray ny fandresena izay hoenti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitomboy ny finoanay amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ny fahasalamana sika izao ry havana. Amin'ity anio ity dia natokana ho an'ny komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina izao alahady izao dia hifantoka amin'izany isika ndeha hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa tianay ianao miany fiainanay amin'ny lafiny manontolo ao anatin'izany ny fahasalamana. Dia manatanteraka izao fotoana izao zahay hifampizarana ny amin'ny fahasalamana. Raha tetỳ an-tany ianao dia ny any fiainanay manontolo na nasitrana ny aretina rehetra sarobidy aminao ny fahasalamanay dia apetraka feno ampelantananao ny antsipiripiananay mitarianay fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Araka nambara teo ry havana dia komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina no manatanteraka izao fotoana izao. Ny teny faneva ao anatin'izany dia ny hoe fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjoany fireneko ao amin'ny Estera 9:9 tapany voalohany. Mbola maro ny mametra-panontaniana ry havana amin'izao fotoana izao hoe mbola misy ve ny sida e? Be dia be koa no manambara hoe zahay tsy voakasika izany na misy azy izany fa natokana ho an'ny olona ratsy fitondran-teny izany. Fiheverana diso izany ankehitriny fa araka ny nomeny OMS na ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny fahasalamana dia toy izao ny zava-misy amintsika eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2012 dia 5,790 ny olona nitondra tsimikaretina VIH. Tamin'ny taona 2022 niakatra ho 7,707 izany. Tamin'ny taona 2022 3,707 sy 1 alina ny olona nitondra tsimikaretina VIH. Ary raha tsy mandray andraikitra isika amin'izao taona 2022 izao dia hiakatra 4,7 alina ny olona hitondra ny tsimikaretina VIH. Ary amin'ny taona 2022 dia ny 4,900 ny mponina eto Madagasikara no hitondra ny tsimikaretina VIH. Zava-doza izany ry havana. Mitombo isa haingana dia haingana ny olona mitondra tsimikaretina VIH ary mianaka fatratra izany amin'izao vanim-potoana izao. Izany mahatonga antsika hiady amin'izany tsimikaretina VIH izany. Dia ho fantarintsika hoe inona moa ilay tsimikaretina VIH? Tsimikaretina VIH no mahatonga ny fahapotehan'ny hery fiarovana ao anatin'ny olombelona. Inona avy ny fifindrano isika? Mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo tsy voaharo izy amin'ny olona mitondra tsimikaretina VIH. Mifindra amin'ny alalan'ny rà ny olona mitondra tsimikaretina VIH izy. Ary mifindra amin'ireny makao amin'ny zanany, na io mandritra ny fitondrana voka na io mandritra ny fampinonoana. Ny antondreo ry havana dia izao: ao anatin'ny tsiranoka amin'ny taovam-pananahana na ranonaina ho an'ny lehilahy na tsiranoka ho an'ny vehivavy no tena be dia be an'izany tsimikaretina izany mahatonga ny fifindrany amin'ny firaisana ara-nofo. Any anatin'ny rà misy be dia be ary ao anatin'ny nonondreny. Noho izany
dia ilaina manao fitiliana satria fitiliana raha ihany no ahafahana mamantatra hoe mitondra tsy mikaretina sa tsy mitondra ny olona anankiray. Raha mitondra tsy mikaretina ny olona anankiray sanatria dia misy mifandraisana tanana azo atao. Be dia be ny olona miteny hoe antsy anao fitiliana izay fa so mitondra. Fa izany indrindra ny tokony anaovana fitiliana ahafahana mandray an-tanana. Aingana dia aingana mbola azo raisina an-tanana ny olona mitondra tsy mikaretina VIH. Ka mihinana fanafody isan'andro san'andro tsy tapaka mandra-pahafaty tahaka ny olona hoe mitondra tositra avo na koa hoe olona diabetika izay mihinana fanafody isan'andro san'andro aretina maharitra izany. Dia afaka miaina ohatran'ny olona rehetra izy. Tsisy mahafantatra maro ny olona mitondra tsy mikaretina VIH raisina an-tanana dia tsisy mahafantatra fa olona miaina ohatran'ny olona rehetra. Fa raha sanatria ka mitondra tsy mikaretina ilay olona dia tsy voaray an-tanana satria tsy nanao fitiliana dia mivadika ho lasa marary ny sida izy rehefa avy eo. Tsy mitovy izany ny olona hoe mitondra tsy mikaretina VIH na lazaintsika hoe séropositif sy ny marary ny sida. Ny olona séropositif rehefa voaray an-tanana dia afaka miaina ohatran'ny olona rehetra tsy mivadika ho marary ny sida. Fa rehefa tsy voaray an-tanana izy dia lasa marary ny sida ary amin'izay fotoana izay dia tsisy azo atao amin'ny intsony fa fahafatesana no miandry azy. Izay no mahatonga ny fanentanana hoe andeha isika hanao fitiliana tsy mikaretina VIH mba ahafahana mandray an-tanana mialoha tsy hahatonga ao amin'izany sida izany. Rehefa tsy mitondra tsy mikaretina moa isika izany dia miaro tena no atao araka ilay fanambara teo hoe ireo anankitelo ireo ihany no ifindran'ny tsy mikaretina VIH: ny ra, ny tsiranoka, fitaovam-pananana no ny reny. Tsy mifindra izany amin'ny zavatra hafa ankoatran'izay ny tsy mikaretina VIH ary izay no isoroantsika ny fanavakavahana sy ny fanilikiliana ny olona ambara fa mitondra tsy mikaretina VIH. Tsy ambara telo izany ny fitondrana tsy mikaretina VIH fa izay manaparitaka an'izany dia misy lalàna velona koa eto amin'ny firenena manasazy ireny olona manaparitaka ny hoe fitondrana tsy mikaretina VIH ireny. Ny sida zany rehefa tonga amin'ny fetra farany io tsy voaray an-tanana dia fitambaran'ireo soritra aretina noho ny fahampitehany hery fiarovana vokatry ny fididirany tsy mikaretina VIH ao amin'ny vatan'olombelona. Dia izay mahatonga hoe tsisy tsony ny fiadiana azo mitaovana ao anaty ao dia lasa maty ny fiafarany. Izany riavana no anentanana antsika ny amin'ny voalohany indrindra hanaovana fitiliana mba ahafahantsika mamantatra ny toe-batantsika, ahafahantsika miaro telo na fandraisana tanana ary ahafahantsika koa miaro ny hafa. Dia izany no iarahantsika miezaka ao anatin'izany hoe ady amin'ny VIH izany dia hiara-mientana isika fiangonana indrindra satria isika fiangonana no afaka mitarika ny olona ao anatin'izany amin'ny alalan'ny fitezana fanatanterahana ireo soatoavana kristianina hiarovantsika tena amin'ny fiparitahan' izany tsy mikaretina VIH izany. Dia ho amintsika ny fiadanany tompo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana izay andraisana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala mialohan'ny tsanganan'ireo tompony anjara hivavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra dia ny hira fa 903 ny andinin'ny faharoa no iraintsika. Mamafazavo amin'ny manitra. Mamafazavoa amin'ny manitra kaza mamifity zay asiantso fa ny fomba zoto sady fenoatra dia omeny tombo falisotoko matokiare isy amboara oanaoane matokiare isy amboara oanaoane.
Let us pray. Dear Lord, we thank you so much that we have time to come together to hear your word and to learn from it. And we ask that your Holy Spirit would be amongst us, and that as we hear your word, it would come into our hearts and change our lives. In Jesus' name, amen. Ny soratra masina avy amin'ny testamenta taloha dia avy amin'ny Zakaria toko fafito andininy favalo ka hatramin'ny faefatra amby folo. Zakaria toko fafito andininy favalo ka hatramin'ny andininy efatra amby folo. Toko fafito andininy favalo ka hatramin'ny andininy faefatra amby folo. Toy ity ny teny Tompo. Ary tonga tamin'ny Zakaria ny tenin'i Jehova nanao hoe, izao no lazainy Jehova tompony maro, manova fitsarana marina, ary samia mifampianatra sy mifamindra fo amin'ny rahalainy avy, ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalanareo ianareo. Nefa tsy nety ny haino ireny, fa nampihemitra ny sorony, ary nataony lalon-dalovana ny sofiny mba tsy handre. Eny, nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy, mba tsy haino ny lalàna sy ny teny zay nampitondray ny fanahy Jehova tompony maro ho lazainy mpaminany fahiny. Ka dia tonga zay fatezerina mafy avy tamin'ny Jehova tompony maro. Koa toy ny antsony ireny, fa tsy nohenoiny, dia toy ny izany no hiantso kosa, fa tsy hohenoko hoy ny Jehova tompony maro, fa hailiko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra zay tsy fantany izy. Toy izany no nahalao ny tany taoriny, ka tsy nisy olona mandroso na iverina, ka nahatonga ny tany mafinaritra ho tany lao izy. Filazantsara araka ny Luka toko fahatelo. Luka toko fahatelo andiny fafito hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Luka toko fahatelo andiny fafito hatratra amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa, ry taranaka ny mena rana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vomendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe, inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe, izay manana akanjo roa dia ao ka anome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia ao ka anao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamory rehetra sasany mba ataony batisa, ka nanao taminy hoe, mpampianatra, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe, ary inona kosa mba ataonay? Dia hoy izy taminy, aza mitohatohy foana amin'olona, ary aza miampangalainga, ary mianina amin'ny karamanareo. Amen. Jakoba toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Iza eo aminareo no hindry sy manam-pahalalana?
aoka aseony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mirehare na mandainga manohitra ny marina. Zany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demoni. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mihanana na miatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangasika riavako hitsena ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampitondrain'ny tompo ny mpanompony dia ny mpitandrina filohan' izao komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valana retina izao. Ny hira fa 7:7 ny andininy voalohany. Jesu Kristi Tompo ho ampiny olona nampianaro mahanompo sy anao misitraka malemy aoe aomeny erina tsy viliziania ry havana malala rehetra amin'ny tompo anapakaopontsika rehetra ny fiadanan'i Jesoa Kristy sy ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Nandritra sy mbola amin'ity volana novambra ity isika ry havana dia miombina amin'ny loha hevitra hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary ny loha hevitra izay manandrify ny Luka 3:3 ka hatramin'ny 7:10 dia hoe iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka mamoaza vo mendrika amin'ny fibebahana. Ny Luka 3:3 zany ny 3 ka hatramin'ny 7:10 no angalantsika afatra. Ka ny olona miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ka tia mofo mendrika amin'ny fibebahana, voalohany indrindra dia miaino ny anatry ny mpanompon'Andriamanitra, miaino ny anatry ny mpanompon'Andriamanitra. Eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 izany. Andeha ary jerentsika tsirairay ireo dingana roa mba hatonga antsika ana toe-panahy mamoa mendrika amin'ny fibebahana ireo. Voalohany miaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny zava-misy teto ry havana dia tonga nanatona ny Jaona mpanao batisa ny vahoaka satria liana ny aino ny anatra izay nentiny nampitondrain'Andriamanitra azy. Tonga teo avokoa ny sokajin'olona samy hafa. Anisan'izany ny mpamoretra hitantsika amin'ny 12 izay sokajin'olona naloha amin'ny fiarahamonina satria noklasiana olona tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria fitaovam-pamoretana sy fanambakana nataon'ny mpanjana tany romanina, nefa dia teratany jiosy zao. Dia ireo zany sary bakoly mpitseritra ka dia
hotsika hoe rariny kosa izy raha tsy tiany vahoaka satria mamadika ny piraitanindrazana reo zany a de no klasina miaraka amin'ny vehivavy jango hoe tsy mba ho tafiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra ny sokajin'olona faharoa eo amin'ny andininy fefatra ambe folo tapany voalohany dia ny miaramila ny miaramila ihany ko zany a dia tsy mba niaro ny fanana amin'ny vahoaka sy ny aina fa eri-pamireta ny azona ny fahefan'ny mpanjana tany nisy amoa zany hoe tamin'ny fanjakana romanina de nisy le fandripalemana romanina paksa romana aby ny fiteny azy de io a zany hoe nandro falemana ny tany tsisy afaka nietsika nytahaka ny zoany sy ny rariny fa de nanaraka tsy fidiny zay nataon'ny fanjakana romanina zay zany a le hoe nandro fahalemana tsisy nietsika tsisy sany ady reo ihany ko zany a de neverina ho olona tena ala amin'ny vahoaka ary any-pony any moa zany ny olona maka ala fa tsy afaka maneho ny izany a amin'ny endrika ety ivelany reo zany a nosokajin'olona anakiroa zay ny avaka fa akoatran'izay moa zany a de teo ihany koa ny vahoaka fa nahavariana de tsy mba nisy tompona andraikitra ara-pivavahana ny aino anjaonina mpanao batisa zay nolazainy Jesoa hoe ao amin'ny lika toko fafito andinin'ny fahavaloambyroapolo hoe lazaiko aminareo fa am'izay nateraka amin'ny vehivavy de tsy misy lehibe ny jaonina zany hoe raha mbola nisy koa zany reo mpamina ny rehetrarehetra tany aloha de tsy nisy lehibe ny jaonina satria ijaonina mpanao batisa zay mpamina ny farany nanambara amin'ny mesia ary na lehibe azy de zao izy a dia nanana fifandraisana manokana tamin'i Jesoa hatrany am-boka raha tsaroantsika voabe vokany ijaonina i Elizabeta reniny ka namangy azy ay Maria mitondra vokan'i Jesoa de inona ny zavatra nitranga efa nibitaka tao am-boka ijaonina ary akoatran'izay de nanana fifandraisana ihany ko satria i Maria sy Elizabeta dia nanana roam-pihavanana de mbola nampiavaka ny jaona ihany ko de zanaka ampisorona zanaka tompona andraikitra voalohany teo amin'ny fiangonana teo amin'ny jiosy fa ny amin'ny afatra nampitondrain'ny tompo azy kosa sy ny asana faminanina nataony a dia i jaona tompoko a de tena nahitany Jesoa ny resaka tamin'i Jesoa nanao batisan'i Jesoa fa zao koa no nampiavaka an'ity jaona mpanao batisa ity izy tompoko a dia tena nahitsy tsy miolakolaka nanambara ny afatr'Andriamanitra ka olona bebaka kosa moa ve de iolakolaka itsika zao rehefa hoe itoriteny de hoe ferabana apôstôlika mbola averina eo ryhavana malala ao amin'ny tompo fa ny jaona inona ny lazainy teto ry taranaka mimena rano raha am'izao hoe misy mitoriteny de hoe amin'ny fiangonana hoe ry taranaka mimena rano ngamba lasa modôly ny olona fa mahitsy zany a le afatra tena mivantana le afatra ka raha olona tia safelipelika tsy nety tamin'le izy ka mainka ny tompo ary misy koa tsika rehefa mandeha nytoriteny a de ohatrany hoe za mihitsy ny esion'za mpitoroteny zany tsy manisy ianao mpitoroteny a fa mitondra ny afatr'Andriamanitra mba hanindrona ny fonao fa zay voatsindrona tapony ihany a no mibebaka satria le fotsika mihitsy mila tsondromona misy lota ao mifanahintsika misy faharatsiana ny saitsika misy maizina ka raha vo tsy voatsindrana any amin'ny fonao sy mifanahinao sy ny sainao ianao a de ny maly tsy miova ihany ka de mifalira ohatra hoe misy voatsindrona ny fonao de tena mety efa aminao mihitsy zany de tenin'Andriamanitra amola volanao anovanao anasitranana anao anadio anao ny sokajin'olona tsy mba tetotsika de ny mpitondra fivavahana fa de nahoana loatra ry ngamba misy mevy tena hoe aa zay tsy mila anarina fa malala ny ataonay zahay fa rehefa jerenao zany ny fivoaran'ny tantara de reto sokajin'olona zay nandray ny anatry ny mpanompon'Andriamanitra reto de nisy akiny teo amin'le sokajin'olona zay miray sokajy aminy ohatra zao mpamorehetra raha to amin'ny tantara filazantsara ny Luka ihany a
de ao arindrina kely eo zany a atramin'ny lehibe ampamorehatra malalan' jesoa izy moa zay rangah zay izy zay rangah zay zakaiosy de tonga izy rery zany nandeha tamin'io a de inona no nataony nitady hitan'zay jesoa izy de niakatra teny ambony azy olon-dehibe lehibe ampamorehatra asa moa zany na ministra mibetsy am'izao fotoana na directeur en contribution hoe hiakatra eny ambony azy io tia hitan'ny jesoa tsy nataony sakana ny nahafoy azy tsy nataony sakana ny vahoaka maka ala de le lehibe an'ny akalaina mihitsy a ity nangetahetan'i jesoa ty fa te hibebaka de vo niakatra izy fantatry ny tompo zay andriamanitra moa jesoa fa tonga olombelona malala ny eo am-pony ahoana ozy ny tompo ry zakaiosy midina fanga tsy maintsy mitoetra ao tranonao an'io de mampianatra tsika hibebaka izakaiosy dinga-pibebahany mampiatrano an' jesoa ampoa ary manonitra zay tsy nentina tao de ho tsika hoe de nakaiza daholy a ny hafa de eo koa ny miaramila rehefa nombohana tamin'izy fijaliana ny tompo a de ahoana nisy miaramila nanao fanekempinoana hoe marina tokoa fa zanak'andriamanitra io lehilahy io ary alohan'izay le miaramila nazahoantsika n'lay le kapiteny a de narary ny mpiasany de niantso an' jesoa izy de rehefa niantso an' jesoa izy de hoe mba sitrano le mpanompoko de ahoana ny teniny tsy mendrika nidiranao amban'ny tafitranoko afa mitenena fotsiny any de ho sitrana izy ataontsika moa zany a ary am'vavaka fanetretena rehefa mifanasan'ny tompo fa ny tsy tonga teo zany a de ny mpitondra fivavahana ny mpisorona ny levita ny fariseo reo mpanora-dalàna tsisy teo de tsy gakytsika raha reny no nanenjika an' jesoa tamin'ny asa rehetra zay nataony ary re mihitsy ara ny tena nikiry na mpivadika amin'ny vahoaka hoe le vahoaka mba nanao osana rehetra teo a zay marivosalosana rehetra de lasa omboy ka tena ilaina ry havana le fibebahana tsy ho anao ihany fa an'le sokajon'olona toanao ka mahita ny ataonao de anaraka anao izy noho zany ary havana malalo amin'ny tompo a de sika fiangonana manontolo mihitsy a no mila mibebaka raha tiatsika ho sitrana amin'ny firenetsika de ny kristianina mihitsy no mibebaka ho ny teny soratra masina ry amin'ny tantara faharoa toko fahafito andin'ny faefatra ambin'ny folo zay tsika tsara raha ny olona zay natsona amin'ny anarako kristianina nge zany ho avy vavaka anetry tena sy tadiny tavako ary ala amin'ny rato fanaony mibebaka anie zany de iaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary anasitrana ny taniny de ho ny tenin'andriamanitra hoe fa raha misy fialonana am'rehatra sy fampiantanina ao am-ponareo aza am'reharena mandainga manohitra amin'ny marina izany fahendreny zany de tsy ahavany ambony fa araky ny eto tany any araky ny nofo araky ny demini fa zay misy fialonana sy fifandirana dia misy fikorotanana mba am'izay asa ratsy rehetra fiangonana ny atefan'zany epistily zany ary ary ampaminany zakarizy de ny firenena masina de ny jiosy hoe aratongoka tamin'ny zakary ny tenin'ny jehova nanao hoe zao no lazain'i jehova tompony maro manaova fitsarana marina ary samy mifampiantra mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy ary aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty na ny vahiny na ny mantra ary aza misy mevitra amponareo anisy ratsy ny rahalahanareo le fibebahana zany de tena fiovampo na mitondra ho an'ny fiovampo faharoa ary havana dia ny olona zay nandray mifanitsiana dia iainany le izy manova amin'ny fiainan'le izy ka de vonina ahitsy sy iova izy ary mandray ny afatra tandrivon'ny tenany ny zava-misy zany a dia zay manaitra sy mendrika ho fianaranao atsika de zao vonteny tamin'ny alalan'ny toroteny nataony a ijaona dia nametra-panontaniana momba ny tenany avy ny tsirairay sy momba ny fiainany avy de ny teny aloha zany ny vahoaka nanontany hoe inona no ataonay ay zany tompoka le fibebahana
tsy fihetsika ivelany sy fihetse-poany anaty fotsiny fa tena hitantaratra amin'ny asa atao efa nalayntsika ohatra moa zany teo izaka iosy tena misy hetsika ataonao sy asa ataonao mihitsy le izy de tonga koa ny miaramila hoe inona no ataonay tonga koa ny mpamoretra inona no ataonay le fibebahana zany de tsy hoe fibebahana ambongadiny fotsiny fa ny tsirairay avy mihitsy any matsapy hoe zao ny tsy nentina toko eo zany le vahoaka resaka fitafiana resaka sakafo hoe raha mba tsy manana ny mpiaramonina aminao ka mba manana ihany ianao meo sakafo izy meo akanjo izy meo sakafo izy mba tsy inona meo akanjo izy mba tsy hitanjaka de eto ndray koa mpamoretra de hoe aza maka mihoatra no zay ampangalana anareo de hitatsika tokoa miaramila raha reo zany no araka am'izao fotoana zao a de tsisy tsina nge zany ny risoriso e tsisy tsina nge zany ny lavatanana akanjo e tsisy tsony zany a ny hoe ny andalana rehetra eny de maka vola antsy tokony ho izy fa de atoro daholo a ny zavatra antsiana de atoro ankoa ny zavatra tokony atao ry havana malala raha atao amin'ny tompo ibebaka ianao de ataovy marina ny fibebahanao mba hatonga anao tena ho marina koa mifamelan-kely katolotrao resaka fahasalamana moa tsika ry havana fa rehefa marary tsika de makany amin'ny dokotera de tsy hoe mitovy daholo akory mifanafody omena amin'ny marary fa arakaraky ny aretina de rehefa tonga eo anao de miteny ianao de zay teniteneninao ao no mitarika ny dokotera amatatra amin'ny fodotra aretina de mena ny fitsabona tandrifenao ianao fa raha diso zany a ny teny lazainao ao de ho diso koa ny fahalalan'ny dokotera ny aretinao de mety fanafody tsy tandrifen'le aretinao a no raisinao noho zany a rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo isika de tsy ny salama ozy mila dokotera fa marary ka i Jesoa de tonga anasitrana ny fahotanao ka de lazao am' Jesoa ny fahotanao jangajanga avenao de tenena ny jangajanga raha tsy fitondratena anao de zay ny teneninao nangalatra zay ny teneninao namitaka nandray kolokolo de teneninao daholy zay nataonao sady tsy mamorina ianao tsy manafina ianao no tsy manampy zay tsy nataonao de ohatra zay koa tsika zany a manontany tena hoe inona de meo valy ny mazava ny tompo de me tompo famelan-kely ka tandrify tam'izay fahazarany ratsinao ianao de tena hafa-keloko ianao tena ho sitrana ianao raha fiazina ry havana zay voalaza de zao a fibebahana ny toriny jaune mba hatonga atsika amovo mendrika amin'ny fibebahana ka le fiainana ratsitsika taloha lasa fiainana tsara raha mijery zao tsika ry amin'ny perikopa niaraka teo a de menomenona mihitsy mimpaminany a rehefa impiry de zao rehefa manota zany tsika ka tsy mety mibebaka de lasa ny tany mahafinaritra lasa maninona lasa tany lao ay zany za manoto ty makarary ny fireneko makarary ny taniko ary je rehefa mihevitra ny Madagasikara misaona isa taony Madagasikara satria doratsika isa taona le firenetsika ary zany zavatra ty ivelany fa isaka ny manota de manampy ozina ny fireneko de zao tsika ny fibebahantsika kristianina ihany a no mahasitrana ny firenetsika ny fibebahantsika kristianina no mahasitrana an'izao tontolo zao ka ndeha avadika tsika ny rasa noho ny fahotako de tonga lao ny fireneko fa rehefa mibebaka aho de ho tonga tany mahafinaritra ny fireneko ry havana malalo amin'ny tompo ny batisany jaune batisany fibebahana nandraisany Jesoa Kristy nandraisana ny Jesoa Kristy tamin'ny fahatongavana nofo teto tany fa ny fibebahantsika sanao kosa dia mandray an Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy any Andriamanitra ka de mba amerina ny asiny tontolotsika satria lasa fitahina ho an'ny manodidina antsika lasa fahazavana ho amin'ny manodidina antsika lasa fanasina manala amin'ny fahalovana sy miaro amin'ny fahalovana ho an'ny firenetsika de miandry ahy sy miandry anao ny tompo a fa rehefa mibebaka zasy ianao mamovo mendrika amin'ny fibebahana de amono filazantsara ka dia lasa tany maintso lonaka ny tanitsika
ka di iovy zao toetra am'izao de mba ho tonga ny orana ary ora-pitahiana orana vatravatra-pitahiana no arotsako ny tompo atsika ary vatravatra eto amin'ny firenentsika ihany koa ny filazantsara manova n'izao tontolo zao manova ny tantaran'izao tontolo zao amen. Vavaka sika tompoko sotra sy mideranao zay ry Andriamanitra ray tianay io manome voninahitra anao zay ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io fa miteny aminay isan'andro ianao porofon'ny fitiavanao zany misaotra anao zahay ny amin'ny mpanomponao nanambara ny afatra ao taminay ary voniny zay Jesosy Kristy tomponay io iaino ny afatra entinao amin'ny alalan'ireo mpanomponao marobe voniny zay ahitsy sy iova ary andray ny afatra manandrify anay de tena hibebaka marina amin'ny otanay zahay mba tsy ho latsa eto amin'ny firenenay ny fijoroan'ny FJKM misaotra anao zahay no ianao miteny sy mialanenina aminay ary misaotra indrindra anao zahay ny amin'ny fijoroan'ny FJKM iazonany fanilo ka ananany ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valana retina manohy ny asan'ireo misionera mpialolalana izay ny rahanao satria tianao Madagasikara tianao ny vahoaka malagasy manontolo misaotra anao zahay ny amin'ireny misionera ny rahanao reny na mpianatra ny tsabo nanorina fiangonana ary mbola manatanteraka zany zay dia mpaherezo ary Jesosy Kristy tomponay io ireo sampanasa asa eo anivon'ny sahany FJKM mba tena hiazona ny fanilo mirehitra tokoa hanatanteraka ny baikonao dia mpaherezo indrindra ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valana retina taio ny birao taio ny mpikambana rehetra mba efa be ny asanao omeo azy ny fahazavan-tsaina omeo azy lay toe-panahy tao anatinay tao anatinao antra sy onena satria marary ny firenenay tsy ara-nofo ihany fa ny ara-tsaina ny ara-panahy indrindra omeo ny fitiavanao ireo tompona ndraikitra tsiraray avy mba hanatanteraka ny baikonao mivavaka izay ry Jesosy Kristy tomponay io ho an'ny filohan'ny FJKM sy ny birao mpiara miasa aminy ireo mpiandraikitra foibe miaraka amin'ireo solotena ny sampana sy ny sampanasa tsiraray avy ny asa ioman'izay amin'ny synode lehibe mba hanehoanao ny voninahitrao ny fiangonanao satria mifikitra aminao Jesosy Kristy tomponay ary ny baikonao irery ihany
no henonay sy aranay mba tena fanilo fanasina sy fahazavana eto amin'ny firenenay tokoa ty FJKM mamaminay ity dia mpaherezo ny solotena isa synoda partany hiatrika izany synoda lehibe atao an'ny taulanaro amin'ny volana aogositra 2020 zany mivavaka zahay ho an'ny firenenay omeo fahendrena ny mpitondra isanambaratongany ialoko eo aminao andray ny tolotsainao fa sambatra ny firenena manana anao Jehova ho Andriamanitra ary irinay ny malagasy rehetra tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny ny anekenay anao tompo sy mpamonjy ry Jesosy Kristy fa tena ikorina ao anatinay ny finoana lalina anao dia ho tany sambatra ny firenenay satria avy manantona anao zahay mibebaka marina aminao zahay be dehibe ry Jesosy Kristy tompo ny etaetanay tianay ambara fa eno ny vavaka mangina mipololotra ao anatin'ny fonay tsiraray avy fa leo vavaka izay fa miverina eo aminao dia misaotra sy mankasitraka indrindra ry Jesosy Kristy tomponay eo noho ny fitiavanao vonina trany teny aminay amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay mbola iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainao izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany takinay ny an-danitra omeo anay miny alina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny mamelany izay eloka taminay ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. toy izao ny taratasy pastoraly ho amin'izao alahady natokana hitrotroanam-bavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina ato amin'ny sahany FJKM izao fa ataoko ahoana no fijeriny loza hanjo ny fireneko Estera 5 ny 9 tapany voalohany ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra araka ny afatry ny sinoda lehibe fa 7 dia tena amperinasa tanteraka amin'ny ady atao amin'ny valanaretina rehetra ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina ato amin'ny sahany FJKM ka manamafy etona ny fampatsiahivana ny fiangonana FJKM rehetra ny amin'ny fananganana ny ratsamangaika ny komity pirenena miady amin'ny VIH sida sy ny valanaretina any amin'ny synodapartany sy ny fitandremana tsirairay avy amafisina ny fanentanana amin'ny ady amin'ny tsimikaretina VIH sida sy ny fanaovana fitiliana ary indrindra ny tsy fanilikiliana ireo izay mitondra izany sy ny fandraisana tanana azy ireo izay efa natao hatramin'izay marina fa isika FJKM
dia mandray an-tanana ireo avantsika izay mitondra ny tsimokaretina VIH. Misy mbola ankizy ary misy efa olon-dehibe, mila entina mibavaka manokana izy ireo sy ny fianakaviany sy ny mpanompon'Andriamanitra izay mikarakara azy ireo mivantana miaraka amin'ny dokotera-panjakana. Manatitra hatrany ny fisaorana, ny foibe FJKM, na ny mpanapa-kevitra zany, na ny mpanatanteraka, ireo mpiara-miombonantoka, mpiantsehatra, mpiara-manompo, mpanohana arabola, ankasitrahana manokana ihany koa ireo nanoana tamin'ny fomba samihafa, ny vavaka izay tena ilaina tokoa. Aseho eo amin'ny fafana moa amin'ny tatitra fanao isan-taona miaraka amin'ny liturjia amin'ny alahadin'ny KPMS VFJKM ireo fiangonana nanao rakitra ho fanohanana ny asa. Dia raisina ampitiavana hatrany izay mety ho fanohanana amintsika. Ny fanohanana arabola dia afaka atolotra mivantana ao amin'ny riana faha-efatra foibe FJKM, ao amin'ny braony KPMSV na arotsaka amin'ny konty BOA. Ny mpitandrina FJKM rehetra moa dia efa nahazo fiofanana momba ny VIH sida sy ny valanaretina avokoa. Koa raha misy fiara-miasa ilaitsika dia afaka manatanteraka izany ny KPMSV, na fampianarana izany, na fanofanana, na fananganana ilay komity. Ary indrindra koa vao avy niatrika ny recyclage pastoral isika rehetra ny volana aogositra lasa teo, ny mpiomana ho mpampianatra ihany koa dia efa avy nandray fanofanana ny sehatra fampianarana mpampianatra, ary efa eo am-panatanterahana ny fanofanana miaraka amin'ny KPMSV ny toeram-panomanana mpitandrina rehetra. Dia afaka mifandray amin'ny mailaka ihany koa sy amin'ireo finday ireo. Miara-miomana amin'ny fiavian'i Jesu Kristy mpamonjy ilay mitondra fahazavana isika ary mangataka aminy andavorary ny zara fanompoantsika amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana isam-pitandremana amin'ny liturjia ombonana avoakan'ny komity foibe ny KPMSV izay atao ny alahady 24 Novambra 2024. Isika nandray ny fahazavan'i Kristy no irany anohy ny asany mba ho fahazavan'izao tontolo izao. Raha sendra misy ny fotoana mifanindry dia afaka manendry fotoana hafa ka dia anasana antsika ny fanarahana ny fandaharana asa vavolombelona ao amin'ny radio fahazavana 8:20 teboka enina isaky ny alatsinainy fahatelo amin'ny volana amin'ny 7 sasany ariva. Dia manantena antsika rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny etsika ady amin'ny VIH sida izay fanao isan-taona manerana izao tontolo izao. Ny volana Desambra, voalohan'ny volana Desambra dia samy mitrotro ambavaka ny komity foibe KPMS VFJKM isika izay atao Tananarivo ny 1 20 ary ny 3 Janoary 5 raha sitrapon'Andriamanitra. Ary matoky indrindra aho fa izay manomboka asa tsara tao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'ny Jesu Kristy. Ary Jesu Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampifonareo sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ny taratasy pastoraly dia niavon'ny filohan'ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina ato amin'sahan'ny FJKM, Révérend Docteur Razafy Matratra Jean William.
ny namaky ny afatra avy amin'ny komity pirenena miady amin'ny sidasy ny valana retina teo ry havana malala dia ny mpanompon'andriamanitra raha voavison rené zay mpandrindra nasionaly eto anivon'ny komity pirenena miady amin'ny sidasy ny valana retina eto amin'ny sany FJKM. Misaotra ny tomposika noho ny amin'ny afahana ny araka ny ombombavaka tamin'ny tian'io ity ary dia mby eo ampamaranana izany fotoana izany isika ry havana malala. Andeha ary hitsangana isika anao ny hira voalahatra ary ao aorianan'izay dia atolotra ny tsotra. Ni tena kuanupu siang kalasana zao ny afatra ho antsika rehetra zay niombona tamin'izao fanompopo vavahany zao koa mita fifaminram-posy fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olombo fidin'andriamanitra sady masina no malala mifandefera ka mifamela eloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa areo ka ho ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa fei ny fahatanterahana izany areo ka napaka ho amponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany ny antsona anareo ho tena iray areo ka ho feny fisaorana ianareo amen. Raisotsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy aneny fanjakana mandrakizay amen. Ipetraka ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amen. Isaorantsika ny tompo-dravana afaka niarany ombona isika tao anatin'izay fampovavana izay indrindra ihany koa afaka ny eno ny afatra izay mety mmpanompono antsika tamin'ity androany ity dia izay ihany koa mamarina fandarantsika mameritra anao izay ho manaraka indray veloma tompoko.